Pause, 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 pause. Amin'izay ny paozipaozy efa tonga dia resaka isika mianakavy androany dia hoe inona no mampatonga ny lehilahy ho tsy miteraka. Raha ihany ny valiny dia ny hoe tsy ampy ny tanjaky ny ranonaina. Misy ny olana maro isan-karazany anton'izay. Ohatra, voan'ny angatra ialahy. Raha voan'ny angatra ialahy dia tsy maintsy tsaboina ny angatra. Afaka tsaboina ny angatra. Aza avela ela be ilay izy satria rehefa lasa ela be ilay izy dia olana ihany koa rehefa miteraka. Manaraka ny toaka. Mbola very ihany fa ny toaka dia manimba vatana. Hainao ny toaka. Ilay lalan-drà menamena manome tanjaka antsika, iny no potiky ny toaka rehefa tafiditra manakaiky ny lalan-drà satria ny lalan-drà tokony hikoriana lasa tsy mikoriana tsara fa lasa marihatra. Ahena izany ny toaka. Na tsara koa ary ange tsy mifoka e. Na moa tombontsoa azo avy amin'ireny. Misy gara ihany koa ohatr'izay. Isan'andro ilay prostaten'ny ialahy koa raha misotro toaka ialahy, ilolo toaka foana ilay prostaten'ny ialahy. Prostate ange ato ambany lataka no mipetraka e. Raha manana olana amin'ny prostate dia tsy maintsy tsaboina ny prostate satria ny 80% isan-jaton'ny ranomaina dia avy ao daholo ny miforona ho lasa zazakely. Ny 20% isan-jato ary ambonga. Dia tsaboina ilay izy amin'izay tsy hireraka ny vatana. Inona ihany koa ny olana manaraka? Raha tianareo ho jerena ny tanjaky ny ranonaina dia raha ny tokony izy dia eo amin'ny 15 millions isaky ny 1 mililitatra ny tanjaky ny ranonaina. Any amin'ny dokotera any misy fitaovana antsoina hoe spermogramme. Spermogramme amin'ny teny frantsay, sperm check amin'ny teny anglisy. Manantona makany ianareo manontany amin'ny farmasia raha mivarotra zareo hoe sao dia misy spermogramme na sperm check, afaka mijery ny tanjaky ny ranonaina amin'ny alalan'izay ianareo. Rehefa avy milely izany dia ao anaty kapoaka ilay ranonaina dia jerena isany ny tanjaky ilay izy ka raha kely indrindra 15 millions isaky ny 1 mililitatra ilay izy dia matanjaka ny ranonaina ialahy. Tsara kokoa nefa raha mieritreritra ny hiteraka dia manantona tsabo any amin'ny dokotera mihitsy fa tsy manao dokotera tena ao. Aza mihaino ny vatan'olona hoe orina atsy e, orina izao hoe ny ranonaina ny kely tanjaka oronorona ahoana. Tsara manantona mpitsabo sao dia hoe ialahy misy olana na i madama misy olana raha matavy loatra ihany koa tsy hentsy ny tavy ilay tao dia mila manantona ny dokotera izany ho jerena ny vatana ialahy. Ary ny tena antony ihany koa dia ny olana amin'ny cystic fibrosis. Inona ilay cystic fibrosis? Olana atao anatin'ny avokavoka. Somary sempotsepitra lava ialahy, tsy avy miaina lava ialahy ka io avy any amin'ny taranaka avy any manaranaka izany. Raha ny ray aman-dreny aloha ohatra voan'ilay cystic fibrosis dia izay ilay sempotsepitra lava mikokoaka dia ohatran'ny lasa sempotra lava dia tsy avy miaina, sempotra lava izany ialahy. Dia misy olana ihany koa satria ilay lalan-dràny ialahy tsy mandeha mikoriana tsara, ny rivotra tsy miaina tsara ilay rivotra ao anatin'ny lalan-drà dia teren'ny mycose. Ilay mycose no manakana ilay lalan-drà ao anatin'ny vatana ialahy mampatonga ilay rivotra tsy afaka mandeha. Miaina ange vatantsika ato ry zareo, misy rivotra, misy loha, misy tànana, misy tongotra. Aleo ange ho ataoko sary izany ilay avokavoka. Midina avy aty amin'ny tenda, ity ny tenda dia ity ny avokavoka ankavia dia ity ny avokavoka ankavanana. Misy lalan-drà madinika be dia be ao, misy lalan-drà madinika be dia be mifandrairay ao. Ato ihany koa misy lalan-drà madinika be mifandrairay be dia be ihany. Misy asany daholo ireny lalan-drà madinika be dia be ireny ary misy rivotra iainan'ireny izay ireo vao afaka miaina ao anatin'ny vatantsika ao. Ka raha hidina ato izao, ianao izao miaina lava io miditra any anatin'ny vatantsika ka raha ity izao ilay lalan-drà izany alaina hoe anankiray ohatran'izao ilay lalan-drà
tokony hiditra tsara ilay rivotra, teren'ilay mikoza ilay izy, misy mikoza matevina anankiroa zany ato a, manakana ilay ity ampovoany ity zany reto sisiny anankiroa reto ilay mikoza, dia lasa terikely ilay lalina fivoahan'ny rivotra, mitovy ny sigara ihany. Tokony hoe andeha hikoriana tsara ilay rano, ilay rà kanefa voatoan'ilay sigara dia lasa marihatra. Dia ohatr'izay ihany koa ny lalan-drà an'ialahy, rehefa hoe manana fahasiaporana ialahy dia ilay mikoza ao anatin'ny lalan-drà no mamory no tsy mampiaina tsara an'ilay. Ka raha manana olana araka ny hoe cystique fibrosis dia manantona mpitsabo. Ianareo roa no vahaolan'ilay izy fa tsy mianohano vavan'olana hoe ialahy koa minadra dia tsy sahana, madama koa minadra dia tsy sahy. Ary tsara ihany koa satria io mandrava tokantrano raha hoe ela mivady ianao nefa tsy miteraka raha tsy miteraka rangady lasa sarotra ilay izy. Ka ireo toinareo no hoe te hiteraka manantona mpitsabo sy ny vahaolana. Mankasitraka tompoko.